momba ny saina. Masita gazvani ni tompo pamuti anavotranifa naitu. Jesus ewami nyazufi zalina yendeza. Haleluya. Raha tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fahavalo, Salamo fahavalo, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Salamo fahazato ndininy fahatelo. Fanampiny Romanina toko faharoa ambin'ny folo, Romanina toko faharoa ambin'ny folo, ny ndininy faharoa. Efesianina toko fahaefatra, ndininy faharoapolo ka hatramin'ny ndininy faefatra amby roapolo, dia iverenantsika ny ndininy fahatelo amby roapolo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fahavalo ndininy fahatelo. Raha jereko ny lanitrao, zay asany ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao, inona moa ny olona no atserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Efa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, ary efa nosatronao voninahitra sy anja. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra, eny ny biby anetsa, amin'ny voromanidina eny amin'ny abakabaka sy ny hazan-drano any an-dranomasina, izay rehetra mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay ao, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Salamo fahazato ny andininy fahatelo. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao atsika fa tsy isika, olony isika sady ondry fiandrany. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, amiva amin'ny fanavaozany ny saina, amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no tateka. Efesianina toko fahaefatra andininy faharoapolo. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo any Kristy, raha izy tokoa no renareo, atao aminy nampianarana anareo araka ny famarinana izay ao amin'i Jesosy, mba ilanareo ny olona taloha araka ny fitondratena fahiny, izay simba araka ny filan'ny fitaka, mba avozona kosa ianareo amin'ny fanany sainareo, ary mba ho tafianareo ny olona vaovao izay noforonon'Andriamanitra amin'ny famarinana sy ny tena fahamasina. Dia raina ny Tompo, tonga soa amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Manana zava-dehibe ambara amintsika aho amin'ity maraina ity. Zava-dehibe somary sarosarotra ambara sy sarotsarotra raisina, nefa matoky ny fanampiany fanamasina isika, dia ny fanamasina izay mpanampy atsika, mpampianatra atsika, mpananatra atsika, mpitaridalana atsika amin'ny marina rehetra, ary koa mpamonjy atsika amin'ny fahalemetsika. Izaho koa mino maro amintsika no efa manana saina, efa zatra nampiasaina tsara ho amin'ny famatarana ny sitrapon'Andriamanitra. Maro no tsy zazavao intsony amin'ny fivavahana, manana saina averiko voaomana tsara, zatra tsara nampiasaina ho amin'ny famatarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny teny ny hoe sarotsarotra ambara, ndeha ho jerentsika amin'ny Hebreo toko fahadimy, ny ndininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny ndininy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko fahadimy ndininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ny amin'izany dia manana teny maro izahay, sady sarotra ambara, satria hita fa ladalovana ny sofinareo. Ana dia tokony efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelany andro, dia mbola mila izay hampianatra nareo
ny abidimpianarany teny velona izay miasa an'Andriamanitra indray, ary efa tony izay efa tokony homendronono ianareo fa tsy hena mafy. Izay rehetra mivelona mironono dia tsy zatra ny amin'ny teny famarinana satria mbola zazakely. Ho an'izay efa lehibe ny hena mafy, dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny rasy. Mino fa maro nefa tonga ao amin'ny falebiazana afaka raha hoe sakafo dia mihinana hena mafy. Ty zava-dehibe izay ambarako ity dia somary savitaka kely nefa tsy hoe mikorotana fa milamina tsara ihany. Lohahevitra iray maro sampana ary dia lazaiko hoe mizara ho teboka hatrany amin'ny eninany. Toy izao ny fomba noloroko azy aminareo. Voalohany, fampahafantarana ny olombelona sy ny zava-misy eo aminy. Tsy hoe aka fotoana eto aho hiresaka mikasika ny olombelona, ampahany ihany mba tongavantsika any amin'izay tiana tongavana. Zay no fizarana voalohany nateko voalohany. Faharoa, ny hevitry ny fiovoam-po eo amin'ny mpino kristianina araka ny fampianarana ao amin'ny testamenta. Fahatelo, ny hevitry ny fahaterana indray araka ny fanambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ny 7 hatramin'ny 10. Mahita tenitsika ao amin'ny Romanina toko 12 eo atenatenany eo manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Ary mahita tenitsika eo amin'ny Efesianina toko 4 ny 7 fa mba havozona kosa ianareo amin'ny fanany sainareo. Amin'ity teboka fahefatra ity dia misana amintsika ny mazava dehibe ny fiovan'ny saina ho amin'ny fanavozana sy mazava dehibe ny fanavozana ny saina eo amintsika pi. Fa dia ny areti-tsaina sy ny fanasitran'Andriamanitra izany. Fa eny teny ho any endry fantatrareo ihany teny fananarana izy io misy fampahirezana, misy tadalana ny amin'izay tokony ataontsika momba ny saina. Arak'izany dia hitanareo fa misy zavatra lehibe maromaro zany horesahana aminareo. Tompony hanampy antsika ahita soa. Andriamanitra lehibe ilay tompony lanitra sy ny tany, tompontsika nanao antsika olombelona kasika antsika rehetra. Dia raina ny tompo. Andrositsika ny olombelona sy ny zava-misy eo aminy ampahany ihany. Eo amin'ny Salamo dia miresaka momba ny olombelona fa nisy fanontaniana napetrany hoe fa inona moa ny olona no ahatsirovanao azy, toy ny hoe inona ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Dia miresaka mikasika antsika olombelona. Misy ny atao hoe olombelona zaho sy ianao no atao hoe zava. Andriamanitra no nanao antsika. Salamo 1:4. Andriamanitra nanao antsika fa tsy teny ho an'ny tanora amin'ny boky mpitoroteny manao hoe tsarovo ny mpanao anao. Andriamanitra nanao antsika. Andriamanitra nanao antsika rehetra. Andriamanitra no mamelona antsika ary miazona ny aintsika. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:10 misy teny manao hoe Andriamanitra izay nanao an'izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompony lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana sady tsy mba tompony ny tanan'olona atao mila zavatra. Izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fiofonaina ary ny zavatra rehetra. 20 Ary izy no velomantsika sy hetsentsika ary iainantsika araka nataon'ny mpanao tononkalo sasany teo aminareo hoe vaterany izy. Andriamanitra nanao an'izao tontolo izao mba amin'ny zavatra rehetra eo, tompony lanitra sy tompony tany izy. Izy no manome izao rehetra izao aina sy fiofonaina. Izy no ivelomantsika ary iainatsika. Izy no iainatsika. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 1:7 miazona izao zavatra rehetra izao amin'ny herin'ny teniny izy. Miazona ny zavatra rehetra amin'ny teniny mahery. Andriamanitra no manome aina. Isany hoe miaina izy nanome aina. Andriamanitra izy ny tompony aina. Misy fofinaina. Andriamanitra nanome azy. Izy nanao antsika fa tsika. Dia raina ny tompo. Izy no ivelomana. Izy no etsena, izy no iainana. Tokony hitarika antsika atahotra an'Andriamanitra izany. Tokony hitarika antsika ho tia an'Andriamanitra izany. Tokony hitarika antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra izany. Tokony hitarika antsika kasitraka an'Andriamanitra izany. Ny fiainantsika misy tompony. Andriamanitra no nanao antsika. Magaga ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona.
tena mahagaga. Raha nandinika ianao, raha ny saintsaina ianao tena zava-mahagaga anaovan'Andriamanitra atsika. Mety tsy dia noeritreretin'ny olona sasany zany fa mahagaga. Vakeo ny Salamo fa 7:30 rehefa any an-trano anao, fa eo amin'ny 7:10 no erantsika mamaky dia toizatsika. Fa ianao no nahary ny voako raha namorona tao akebon'ny reniko ianao. Ideranao fa matahotra sy matalanjona ny nanaovanahy. Mahagaga ny asanao ary fantatro ny fanahako tsara izany. Tsy niafina taminao ny tenako fonina tao amin'ny afinao ka noforonao isy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita ny tenako, na dia fony aho tsy mbola tanteraka aza. Ary voasoratra tao am-bokinao ny momba ny tenako rehetra, izay nitoy ny fanamboarana fony tsy mbola nisy na dia ray akory aza. Endre sarobidy koa ny hevitrao ny amiko Andriamanitro. Endre ny amarony isany. Raha nisa azy aho dia maro isa lavitra no nifasika izy. Raha ny fo aho dia mbola aminao ihany. Mahagaga no nanaovan'Andriamanitra atsika. Ianao hoe tsy mba gaga mahita ny saintsaina ny fomba natongavantsika teto tany. Za dia nomen'Andriamanitra tombontsoa niteraka zazalahy, niteraka rehefa vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe izy ireo ankehitriny. Tamin'ny fotoana naterany dia izy menamena vava dia tena nantanany naninona dia gaga nefa ianao fa nono taminao ny reniny dia nitombo dia avy eo lasa olona miresaka be. Ary ankehitriny ireo zanako ireo koa dia fa niteraka koa dia hitako ndraiky eo ilay zavikeliko izay kely dia kely tany am-pendoa. Ary indro ankehitriny fa mihazakazaka eran'ny tanàna. Mahagaga mihitsy ny asan'Andriamanitra. Le raha tonga ny pita ho azy tao amin'ilay zaza, tsy afaka hitentsika hoe taiza ny loharan'ilay raha. Andriamanitra no nanao an'izany. Miavaka amin'ny zavatra rehetra ny olombelona, zava-mananaina hafakely izy. Izay no mahatonga ny teny amin'ny Salamo anao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy ary ny zanak'olombelona mangino azy? Fa efa nataonao ambany kely noho ny enjely izy, ary efa nosatroana voninahitra sy atsa. Efa napanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ary ny zavatra rehetra dia efa nataony eo ambanin'ny tongony. Dia ny ondry amanosy, ny omby, eny ny biby any an-tsaha, mba voromanidina eny amin'ny abakabaka sy ny azan'ny rano any an-dranomasina, dia izay rehetra mandeha any amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay eo. Endre ny voninahitry ny naranao amin'ny tany rehetra. Olombelona, zava-mananaina hafakely. Maro ny zava-mananaina, biby fiopy, biby de, biby mora, biby masika, mananaina ireny. Ary mihetsiketsika na any an-dranomasina, any an-tanety, any anatin'ny tany, any anatin'ny rambato. Mihetsika olombelona nefa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny rehetrarehetra. Ny zava-misy amin'ny olombelona. Ny Baiboly dia milaza reto zavatra ireto, vatana sy fofinaina. Genesis 2:7. Vovotany namboaran'i Jehovah tonga olona dia nasiany fofinaina, dia izao no ambaran'ny soratra masina hoe fanahy mananaina. 9:7. Vovotany nanamboaran'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga fanahy mananaina ny olona. Eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:7-5:20 dia miresaka izy nanome aina sy fofinaina izao zavatra rehetra izao. Maha-olombelona antsika izany dia vatana miaraka amin'ny fofinaina. Amin'ny fotoana hafatesana, misy ny fahafatesana rehefa isoron'Andriamanitra mialoha amin'ny vatantsika ilay fofinaina. Voasoratra eo amin'ny Salamo 4:7. Zao no voasoratra ao amin'ny Salamo 4:7. Manafina ny tavanao ianao dia ory ireo, alanao ny fofinainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Ilay fofinaina rehefa alana ao amintsika, Andriamanitra manome io fofinaina io araka ny voalaza ao amin'ny asany ao amin'ny bokin'ny Genesis, izay mampiaina antsika io, izay mampihetsika antsika io. Fa rehefa isorony io ka isorony ilay nanome azy dia maty isika. Ao amin'ny Kortiana 2:7-7, Kortiana 2:7-1 dia miresaka hoe tena sy fanahy. Masina ny tenany sy ny fanahiny. Miresaka tena vatana misy fanahy. Ary amin'ny Kortiana 2:7 hoe okanadio ny tenantsika afaka amin'ny falotona rehetra amin'ny nofo amin'ny fanahy. Jakoba 2:2-9, maty ny tena raha tsy misy fanahy. Lioka 2:12-20, ry adala ny oalina no laina aminao ny fananao, dia misy ny fahafatesana.
Kortiana voalohany toko 7:10 andiny 7:10 8:10 fanahy sy saina. Fanahy sy saina. Ivavaka ampanahy aho, ny vavaka an-tsaina koa. Filipiana toko 4:7 fo sy hevitra. Iaro ny fonareo sy ny hevitrareo. Zany hoe olombelona ty zany dia manana fo, manana hevitra. 7 ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Saina sy eritreritra. Titos toko voalohany 5:10 manana feony feritreretana ny olombelona. Feritreretana miresaka zavatra be deabe ny amin'izany ny Baiboly fa ao amin'ny Titos toko voalohany 5:10 madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mihiny kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa voaloto na ny sainy na ny feritreretany. Saina sy feritreretana. Ao amin'ny Tesaloniana 2:5 Tesaloniana 2 dia miresaka zavatra fanahy tena aina. Tesaloniana 2:5 miresaka mikasika ny hoe mba harovana avokoa ny fanahinareo, ny tenanareo, ny ainareo. 2:5 Ary Andriamanitra ny fiadanana ny anamasina nareo tanteraka ka mivavaka amin'Andriamanitra aho mba harovana avokoa ny fanahinareo, fanahy sy ny ainareo ary ny tenanareo tsy hanajiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Hebreo 4:4 ny 9:12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka manindrona noho ny sabatra roa lela, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy fanahy ary mitonona sy mitsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fikasan'ny fo. Inona zava-misy amintsika olombelona? Io resahana io miresaka momba n'le taovy hoe tsoka, tonona, fanahy, aina, eritreritra, fo. Resaka zavatra efatra io: aina, fanahy, eritreritra, fo. Ao Matthieu 2:7-7 Luka 10:7 tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Zavatra efatra: fo, fanahy, saina, hery. Inona moa ny olona? Inona moa ny zanak'olombelona? Fanahy mananaina, fanahy manam-batana. Tsy vatana fotsiny ihany anefa, tsy nofo be fotsiny ihany, fa manana saina ny olombelona, manana fanahy izy, manana hevitra izy, manana eritreritra izy, manana fo izy, manana hery. Ianao io zany isy an'izany zavatra tenena zany. Manana saina ianao, isy saina. Engene tena mba isy saina tokoa ianao. Manana eritreritra ianao, feo feritreretana. Manana fanahy, manana fo, manana hery. Izany no zava-misy eo amin'ny olombelona. Dia ty hitondra fanazavana kely aho raha miresaka ny Baiboly zavatra anankiroa zay tiako resana. Lay atao hoe fo, ary koa lay anankiray saina. Ara-tsiansa tsy misy mihitsy ny mpaisiansa hoe afaka miresaka hoe manahoana moa ve taova izany saina zany? Taova taka ny vo, taka ny tsinay, taka ny vavony, didio ny vatan'ny olona fa tsy ahita mihitsy hoe ity ny saina, na ity ny fanahiny, na ity ny eritreriny. Tsisy an'izany, tsy hitan'ny siansa izany, ary tsy miresaka any amin'izany. Fa kosa mino izy ny olombelona dia olona manan-tsaina, olombelona dia olona manana feo feritreretana, mieritreritra, ny olombelona dia olona manam-panahy. Fa raha miresaka ny Baiboly ny amin'ny hoe fo, ny fo dia organe iray, nataova iray ao anatin'ny vatana, zay miasa tsy akijanona mampikoriana ny raha ao anatin'ny vatana. Io dia taova tahaka ny aty sy ny vavony. Tsy resaka be amin'io aho fa misy mahay no za eto amin'izay. Raha didina ny vatan'ny olona dia hita hoe io ny fony, ary mbetsaka atsika dia mahita hoe natao opération ny fony, ary ny rehetrarehetra dia malala ny toeran'ny fony. Raha tsapainao dia hitanao hoe mitobotoboka ny foko. Fa amin'ny taova rehetra dia ny fo zay tsy mba manao fialan-tsasatra. Ny maso matory mikepy, ny sofina mety tsy miaino, ny nofo mipetraka, fa ny fo dia hatramina rina azy dia mitebo foana. Amin'ny fotoana zay tsy tepony na tsy esany dia maty leo. Maty tapoka. Nijanona tapoka ny fony. Loza rehefa mijanona tsy miasa ty organe anankiray ity zay mampifandray eny amin'ny atido. Ary ny atido no misy ny komandy rehetra. Obolana 4:7 tandremo ny fonao amin'ny fitandremana rehetra, fa avy ao aminy no ivin'ny aina.
fa ao am-bokinao bolana toko fa 3:20 anakatolory ihany fonao move le nofo tsika ety fotsika ety no resana am'izany ile fotsika ety ve zany le organe mampikirina raha ty ve no resana am'izany misy heviny anankiray ny fo eo de manambara lay fiainanao ray manontolo izay ny fitiavanao ao amin'ny Efesiana toko fa 3:17 de misy teny hoe itoeran'ny Kristy ao am-ponareo le fo zany move Jesosy mitoetra ao amin'ilay nofo le midobodoboka io le mampandeha raha io zay ve le izy fa milaza io a ny fiainantsika rehetra ny fanahintsika satria isika natao trano fanahy itoeran'ny Kristy ao am-ponareo itoeran'i Jesosy ao anatintsika ao aiza Kristy no mipetraka Kristy tsy mipetraka any anatin'ny any amin'ny vavony ninao izy fa Kristy mipetraka ao amin'ny fanahinao itoeran'ny Kristy tompo ao am-ponareo ao amin'ny fanahinao izy tsy mipetraka any amin'ny ati-dohanao fa ao amin'ny fanahinao raha dadena ny antsy de tsy hitanao tsy hita ao afa tsy ty fo nofo ty no fanahy ao aminao Petera 1:2 de Toromia 10:12 nilaina manompo an Jehova amin'ny fo rehetra de miresaka ny fiainantsika rehetra io maizy atsika Romanina 10:20 Romanina 9:17 asan'ny apôstôly 9:7 ny asan'ny apôstôly miteny hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao amin'ny fo no inona zona famarinana nakatony fampianarana tao anatin'ny fo inona ary le fo nakatoavana izany a de miresaka ireto zavatra ireto saina hevitra sitrapo ny fanahinao tatak'izay ary mikasika ny fo ko raha miteny ny tompo manao hoe ilaina aloha ny fitandremana nyty fotsika ty ary ilaina anao a mianatra izay fomba hiterizana ny fo le nofo le fo nofo arabaka teny mba tsy atao zay zavatra mety manimba ny fahasalamana izy tena miasa be tsy hoe esoro amponao ny alahelo tezera fahaza manota mba tsy ndrepo misakana mifadisona be manimba anao avokoa zany a raha ohatra ka terisinao ampo esory ao ampo ny lolopo ny virentika ny vinirana ny tabataba esory tandremo ny fo amin'izay fitandremana rehetra manamasina tena hoe ny ratsika aza intopo mazava aminao zany resaka fo mba iresakitsika mikasika any amin'ny saina zava-misy nomen'Andriamanitra ny saina za tsy teny hoe tova izy io fa izy io de zavatra voajanahary nomen'Andriamanitra tsika olombelo Andriamanitra de fanahy io Andriamanitra fanahy io de manatsaina io Andriamanitra fanahy io de manakevitra io Andriamanitra fanahy io de manana sitrapo ary io Andriamanitra fanahy io de manana toetra manana fitiavana koa everiko fa ity saina ity de zavatra tsy afaka misaraka amin'ny fanahiny olona tsy mbola naheno anao manao hoe misy mpangalatra fo fa tsy misy miteny hoe nangalatra saina na hevitra satria zavatra tsy azo angalarina zany zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra ao amin'ny olombelona izany de raha o Andriamanitra ny saina no manampy antsika anao fandiniana anao fianarana anao ihany koa famoronan-javatra tonga atsika mivoatra arakaraka fony tonga taty ambony tany Kristy Jesosy satria ny tafinofo izy de lazainy baiboly ny zavatra nisy teo aminy ny anahery ara-panahy izy de ny tompo saina ny tompo tena ny fahasoavan'Andriamanitra tena saina nanahery ara-panahy misaotra an'Andriamanitra fa zavaboary nomen'Andriamanitra say biby tsy manatsaina hoe biby tsy manatsaina sambotra sy famono tsy fantatra aloha fa biby indray izy ireny manala ny tompony ihany fa ny saina olombelona de tena mbola hafa noho ny zava-mananaina rehetra tsy mitovy amin'ny rajako ny zazakely a tsy haiko firy taona de afaka manambaka ny rajako be manambaka ny rajako be ohatra hoe misy zavatra anaty vitra ny rajako de mitsita an'izay fomba kanany io fa ny zazakely modikotona de hitany hoe atonao kanazy ambony ny olona amin'ny fisainany ny saina izay efa misy ary noforonon'Andriamanitra eo amintsika dia azon'Andriamanitra ampiasaina hitondra fitahiana ho antsika nefa azony devoly sy satana koa ampiasaina ampididoza ny olona ka raha miteny ny baiboly hoe tandremo ny fonao amin'izay fitandremana rehetra de hoy aho miteny aminao tandremo ny sainao amin'ny fitandremana rehetra samy manana saina avokoa ny olombelona rehetra
samy manana ny fatakarany saina. Izay tsy mampitovy fijery ny olona marobe, ary ndray mitovy ny fisainany, ndray tsy mitovy tanteraka, ndray mitovy ny hevitra, ndray tsy mitovy tanteraka, ndray mitovy ny zavatra eritreretina, ndray mifanipaka tanteraka. Ary ny olombelona samy manana ny toe-tsaina misy eo aminy. Ianao ve mba efa nijery hoe manahoana moa ty saina nanako ity? Saina inona no ato amiko? Mitondra makaiza ity saiko ity? Ny ota tamin'ny andro noa, ny ota ny olombelona amin'ny ankapobeny dia miainga avy tao anatin'ny fony, ary ny fisaina ny fony dia hita n'Andriamanitra tao amin'ny faratsiana mandrakariva. Genesis 1, izao no voalazan'ny soratra masina 9:5. Hitan'i Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka ny fiaverany avy ao amin'ny fisaina ny fony rehetra dia ratsy ihany mandrakariva. Andriamanitra nijery ny olona tamin'ny andro noa, be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany. Inona nahatonga an'izany? Ka ny fiaverana avy tao amin'ny fisaina ny fony rehetra dia ratsy ihany mandrakariva. Ary vokatrio 9:10, ary simba koa ny tany teo anatren'Andriamanitra sady feno herisetra, dia hita n'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba, ary ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. No le fisainana, ny olona dia nanimba ny tontolo manodidina azy. Noho ny fisainana, ny olona dia nanimba ny fiainany, nanimba ny lalakalehany. Ary hoy ny bokin'Obolana, noho ny ataon'ny olona ihany masimba ny alehany, ka amin'ny Jehovah nisosotra ny fony. Ny fisainana avy tao anatin'ny fony dia ratsy. Io lay hoe ny saina dia mety hitondra soa ary mety hitondra loza. Tandremo tsara ny fisainanao. Raha miteny ny Baiboly manao hoe aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, asio fety ny zavatra ampiasainao ny sainao. Genesis 1:20, ny 2:20. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah, ary nanalany ny avy amin'ny biby madio rehetra sy avy amin'ny vorona madio rehetra, dia natao ny fanatitra odorana teo ambony alitara. Dia nandre antitra kasitrana Jehovah ka hoy izy tampony, tsy mba nozona ny tany intsony aho noho ny amin'ny olona, fa ny fisainany fony olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Hitanao le fisainana ratsy. Ny fahotana amin'ny ankapobeny dia miainga avy ao anatin'ny saina. Romanina 1:20. Romanina 1:20 dia toizatsika hatramin'ny 2:20. Fa ny zavatra tsy hita ho aminy hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao dia hita miariary ary fantatra tamin'ny zavatra natao, na dia ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy aza ka tsy azo alatsiny ireo. Satria na dia nalala n'Andriamanitra azy izy, dia tsy mba nanome voninahitra azy araka ny mahandriamanitra azy na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony adala. Milaza ny tenany hoendry izy ireo ka tonga adala. Ireo tsara eo. Tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, no ny fisainany no natonga azo zava-poana. Lasa olona tsy misy aja, lasa olona tsy misy dikany, lasa olona tsy tsinitsiny, ary ny fony izy dia maizina, ary le fony adala. Ny zavatra nantsoa milaza ny tenany hoendry izy ireo ka tonga adala. Izy dia za endry, fa le fisainany mihitsy no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe adala ireo. Ao amin'ny Kolosiana 1:20. Ary ianareo zay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy dia efa nampihavany ankehitriny. Lasa fahavalon'Andriamanitra noho ny saina, toe-tsaina natonga an'le olona lasa fahavalon'Andriamanitra. Izay no mahatonga manafatra sahady ety am-panomboana hoe tandremo ny sainao, sao tonga zava-poana ianao noho ny toe-tsainao. Tandremo ny sainao, sao tonga fahavalon'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny fisainanao. Kolosiana 2:20. Aza mety ho fitahana tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra tsy hitany sady feno fiavina vonana noho ny fisainany nofony. Mampiavinavina zany na isay. Misy tonga zava-poana noho ny fisainany, tonga fahavalon'Andriamanitra noho ny fisainany, tonga mpiavinavina noho ny fisainany. Ny olombelona fanan'Andriamanitra no mamelona tsika, ary tsika dia fanahy manambatana.
ary io fanahintsika io no mahatonga antsika anatsaina, mahatonga antsika anakevitra, mahatonga antsika ihany koa anana fieritreretana sitrapo sy ny toy izany. Tandremo ny saina. Fizarana faharoa, hevitry ny fivampo eo amin'ny tontolo kristianina. Hitantsika fa ny baiboly dia miresaka ny amin'ny fivampo. Ao amin'ny Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. Ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova fo ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hivitra amin'ny fanjakany lanitra ianareo. Fivampo atongavana tahaka ny zazakely no lalana hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miteny Andriamanitra hoe isoroko aminareo ny fo vato, meko fonofonareo, meko fo vaovao, izay tsy milaza hoe le fonofontsika ato isorony, fa manambara ilay hevitry ny fo, saina, hevitra, sitrapo izany. Ka raha miteny eto hoe fivampo, fiovan'ny toe-tsaina, fiovan'ny toe-panahy, fiovan'ny fihetsepo, fiovan'ilay fanahy manapaka ny maolona. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Ziona dia avotana amin'ny fitsarana, ary zay miova fo ao aminy dia avotana amin'ny fahamarinana. Fivampo. Matthieu 7:10. Iova ny fony dia anasitrana azy aho. Ao amin'ny tontolo kristianina zay mibebaka amin'ny otany rehetra, mino an Jesosy Kristy amin'ilay finoana, mandray an Kristy, manompo an Kristy, manolo tena ho an Kristy, izay natao hoe olona ny ova fo. Ny fivampo lazaina eto dia makasika n'ilay fiovana lay olona ao anaty, olona ao anaty, saina, hevitra, sitrapo, toe-panahy. Tsy le hoe toe-tsaina zaza nge kory ny tokony ananatsika, fa lay fahadiovam-panahy ao amin'ny zaza, lay famasina ny toe-panahy ny zaza. Raha tsy miova fo ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Miova saina. Asan'ny apôstôly 7:9. Niova saina ireo. Raha nieritrerit-dratsy amin'ny Paoly reto olona ireto, fa i Paoly dia olona tena faran'izay ratsy, fa rehefa nahita an'ilay fahagaganany seho izy dia niova saina. Jereo aniny tenin'Andriamanitra, asan'ny apôstôly 7:9. Ary ny olona kosa nanapo azy vonto ka ekarapoka ho fatapoka, ary efa niandry ela izy dia nahita fa tsy nisy na inana nanjo amin'ny Paoly, dia niova saina izy ka nilaza fa Andriamanitra izy. Nisy rehefa nikikeriny ty biby ty Paul dia nieritreri-dratsy amin'ny Paul reto olona reto. Nisy zavatra tonga tao atsay ty ozy olona tena tsy mety mihitsy eo ozy izy toy izy aran-javatra otrao zao, fa rehefa nahita ny fagany niova ny saina, niova ny fomba fijeriny. Ary io le tenenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:7 hoe aoka ny tsy marina afoy ny heviny, mila miala amin'ilay hevitra zay ny tananao ianao. Taloha ianao dia manana ny hevitro manokana, zao ny hevitro, itoboky zany hevitrako izany, noho ny zavatra reko, noho ny zavatra fantatro, noho ny fianarana ny anarako, dia mitompo amin'izany aho. Efa mety ho diso zany, mety tsy araka an'Andriamanitra izany, fa rehefa miova fo ny olona, afoy ny hevitra tsy araka an'Andriamanitra, hevi-diso rehetra, fa mandray ny hevitr'Andriamanitra izy. Niova sitrapo, raha nahita amin'ny Paoly niova fo isika, ao amin'ny Galatiana 2:13 dia milaza manao hoe nankalazan'izy ireo an'Andriamanitra i Paoly satria hitan'izy ireo fa i Paoly. Tatsika vakitsika Galatiana 2:13 fa nandre ihany izy ireo hoe lay mpanenjika atsika fahiny indro ankehitriny mitory ny finoana zay noravany taloha, ary dia nankalazan'izy ireo an'Andriamanitra aho. Fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly zany. Raha ohatra izy ka hoe niantsinanana tamin'ny tsy finoanan'ny Kristy na tamin'ny fanenjehana ny mpivavaka dia nitodika ny anandrifana izy. Ilay fivavahan'ny Kristy dia niazany no potehana ndavana, satria nisaina tao aminy hoe diso io, tsy marina io, tokony fanana tsy atao amin'ny firenena io. Fa rehefa niova ny saina, niova ny sitrapony, niova ny fony, dia lasa izy nanangana ilay finoana izay noravany indray. Ny tena fivampo tadiavin'Andriamanitra amintsika ry lehilahy sy vehivavy, ry olombelona izay miaino ny tenin'Andriamanitra tohina eto, dia ilay fiovana ao anaty.
mahakasika ny fanovana ny toe-tsainao, ny fomba fisainanao, mahakasika ny fanovana ny hevitrao, ny eriteritrao ary ny sitraponao sy ny fihetseponao. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao ireo. Kortiana faharoa toko fadimy andininy fafito ambin'ny folo. Kolosiana toko faharoa andininy faraiky ambin'ny folo. Misy fanovana, famorana nataon'Andriamanitra. Kolosiana toko faharoa ny andininy fahafolo faraiky ambin'ny folo. Ary ianareo dia tanteraka ao aminy, fa izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany ioto dia ny nofo tamin'ny famorany Kristy. Ankehitriny efa niova fo ve ary ianao? No raisinao ve lay fiovana lalina izay mahakasika ny zava-misy marina eo amin'ny maha-olombelona anao, ao amin'ny toe-pananao, ao amin'ny toe-tsainao, ao amin'ny fitondrantenanao. Mila dinihana izany. Ny fiovana ivelany dia azo anaitahaka. Ary zay nge ny mahatonga ny teny hoe ny mpaminany santoka dia makao aminareo amin'ny fitafian'ondry. Zany hoe afaka maka ny fitafian'ondry izy amin'le fisehoana ivelany, fa ny ao anaty dia tsy azo novana mahambody azy, mampaminany santoka azy. Afaka makatahaka ivelany ny olona, fa ny toe-tsainy tsy miova, ny fomba fisainany tsy miova, ny feritreretany tsy miova, ny toe-panahany tsy miova, ny fihetsehampony tsy miova. Ohatra izy hoe fatantsara ny fomba, ahoana moa fomban Jesosy mamonjy? Izy manao hoe halleluja. Ahoana fanao fatao? Ahoana ny fomba fitafiny? Ahoana ny fomba fitafiny fomba fihetsony zareo? Manao sœur, frère, ravavy, rala. Ahoana ny hirany zareo? Misery amin'ny raha. Ahoana ny fomba fanaony zareo? Rehefa ao am-piangonana misaron-doha sy manao ziplava. Azo ny olona ratsy fanampamitaka atao ny mitsofoka ao am-piangonana makao aminareo amin'ny fitafian'ondry, fa ao anaty ambodimy to izy kristiana santoka, mpino santoka, satria ny toe-tsainy tsy miova, toe-pony tsy miova, ny fihetsehampony tsy miova, ny fitiavany mbola any amin'izao tontolo zao, fa tsy mbola baobon'Andriamanitra. Izay ny fahoam-piangonana ratsy zany, ary zany ny mampisy an'ilay fihetsaram-belatsy, finoana mihatsara velatsy, ralapy hatsara velatsy, anabavy pihatsara velatsy. Saika nahita loza aho tamin'ny rahalahy santoka. Zany ike zavatra vola santoka ny mitovitovy amin'ny vola fa tsy tena vola. Ka raha mijery maikamaika ianao dia tsy hitanao ny fanavana azy. Tahaka izany koa mpaminany santoka, iaverinao fiembona baiboly, azo ny atao koa zany. Tsy mahagaga izany, fa nasatana aza mampiova ny anjeliny tahaka ny anjeliny fahazavana. Tsy mainka avafa amin'ny mpanompony manova ny endriny tahaka ny mpanompony Kristy, fa ny farany dia araka ny asany ihany. Piasa mamitaka izy, piasa mamitaka. Mba tsy isiny zany, satria ny baiboly miteny sambatra n'olona voavelany elony, sambatra n'olona zay tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Dia ka tsao ny anana fivaom-polo lalina eo amin'ny fiainanao. Ovay ao tompo, ovay ao tompo, ovay ny toe-tsaiko, ovay ny toe-poko, ovay ny fitiavako, ovay ao firay ny foko. Maolo-mavony tsy misy fetaka ao, mba tena mpivavaka tsy misy fetaka ao. Ny hevitry ny fahaterany indray araka ny fanambaran Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Raha tsy ateraka indray ianareo tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaina amin'ny teny maro ny fahaterany indray ao amin'ny testamenta vaovao, tsy ho voatantara eto avokoa, fa zay ho resako eto dia ilay fiovan'ny toe-tsaina izay marika fanateraka indray. Inona moa ny atao hoe fahaterany indray? Lalana tongavana any an-danitra. Inona natao hoe fahaterany indray? Fahaterana avy any ambony. Inona natao hoe fahaterany indray? Fanavozana ny saina. Fanavozana ny saina. Fiovan'ny saina ho amin'ny fanavozana ary fanavozana ny saina. Io tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo io. Rehefa nananatra ningavy mpino izy amin'ny andiny voalohany. Koa amin'izany miangavy ianareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra zay fanompona mety ataonareo.
asa manaraka ny fanao zao tolo zao fa miva mifanavozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrana ny maro. Io resany amin'ny Efesianina toko 4 io. Ianareo izy dia ny zavatra nampianaranareo tao amin'ny Kristy mba ialanareo ny olona taloha sy ny fitondran-tena taloha zay simbaraka ny fialan'ny fitaka mba avozina kosa ianareo amin'ny fanany sainareo. Fa misy teny manao hoe miova amin'ny fanavozan'ny saina. Mitaky ny tenin'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavozan'ny saina. Maro no miolona amin'ny fiovana tsotsotra hoe efa mandeha miangona lahady fotsiny ady ampy. Fivoana aloha zany taloha anao tsy niditra am-piangonana mihitsy. Fa kehitriny anao fa manamasina ny andro lahy dia ry tonga ty am-piangonana. Ozy anao hoe ampy zay. Aroiny dia vola hoe ampy zay. Aza marina loatra. Tsy mety manao trop. Zay ny hevitra aho. Zany tsy dia tiako loatra zany masina izany e. Efa mba miangona fotsiny tsy fahitan'Andriamanitra efa miangona avy fa lahady maraina efa tonga. Ary mameny ampahafolony izay azoko tsindraindray aho. Ary mba mizara ho an'ny mahantra tsindraindray ireny mpangataka ny analakely ireny. Ampy. Hitanao fa misy fisainana mihitsy ao anatinao fomba fijery. Zay tonga vato misakana anao tsy hita amin'ny fiainan-dalina maha-kristianina. Baiboly miteny atolory ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Miva amin'ny fanavozana ny fisainana. Mitaky ny tenin'Andriamanitra mba hovozina ny fanany saitsika. Eo amin'ny fizarana fahaefatra ny mazava-dehibe ny fiovan'ny saina sy ny fanavozany ny saina. Zava-dehibe io satria mitaky ny sin'izany ny tenin'Andriamanitra ireo mivakina tamintsika ireo. Faharoa, tsy tonga amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona iray raha tsy mandray fiovana amin'ny fisainany ho amin'ny fanavozany saina. Matoa Paoly, miova amin'ny fanavozany saina mba amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrana. Tsy ho haitsika mihitsy ny mamantatra ny sitrapon'ny Tompo raha tsy miova aloha ny saitsika. Ilaina ny fiovan'ny saina sy ny fanavozany saina no ny toe-tsaina ratsy nolovana tamin'ny Adama sy Eva tany am-piandohany. Hitatsika ao amin'ny Romanina toko 1:20 io. Manahoana? Izao no voasoratra ao manao hoe tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony adala. Ao amin'ny Kolosiana toko 1:20 zay efa nivakina tamintsika teo. I Baiboly dia mitanisa toe-tsaina isan-karazany misy eo amin'ny olombelona mpanota. Ireto ny santionany. Toe-tsaina tsy mino. Kortiana faharoa toko 4:4 no ajambain'Andriamanitra zao fiainana zao amin'ny saina tsy mino. Kortiana faharoa toko 7:7 saina donto. Donto eo alohan'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ampidirinao rehetra tsy tafiditra daholo. Zay torinao aminy, ampianarinao aminy tsy raisiny. Tarinao izy andray famonjena. Tarinao izy bebaka. Tarinao izy anamasy tena. Donto ny saina. Mianatra mandrakarivo rehefa tsy matatra ny fahalalana ny marina. Io le lazainy Jesosy eo amin'ny Luka 4:5 manao hoe ry adala sy votra saina tsy mino zay lazainy mpaminany. Ratsy zany. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba tsy hisotro zany entona iray azy. Alleluia. Luka 4:5 votra saina tsy mino zay lazainy mpaminany. Tamin'ny ry adala sy mitaredretra ao am-po amin'ny finoana zay rehetra no lazainy mpaminany. Tsy mino zay lazainy mpaminany amin'ny dikateny protestanta. Le sain'ny mpanota maizina. Jereo ao amin'ny Efesianina toko 4:20. Fefa tonga maizi-tsaina soloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny famezina ny fony maizina ny sainy maizina maloto. Titos toko 4:5. Zany karazana toe-tsaina misy amin'ny mpanota zany maloto. Toko 4:5. Ary taka nanoeran'ny janona sy jambrano Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady mandany finoana kanefa tsy androso tsony izy ireo fa ny atalany no asehony amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. 7. Mianatra mandrakariva nefa tsy matratra ny fahalalana ny marina ary tahaka nanoeran'ny janona sy jambrano Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady nandany finoana. Tsy mandroso ireo olona ireo mianatra izy fa tsy matratra ny fahalalana ny marina. Tonga am-piangonana izy fa manohatra fotsiny no ataony ao mandany le finoana izy mandany le fotom-pampianarana izy le olany ao amin'ny sainy ao le olany ao amin'ny sainy ao. Mila mivavaka isika ho amin'ny sainy olona, mila miasa tsika ho amin'ny sainy olona. Ary zay no mahatonga an' Jesosy hoe nanokatra ny sainy mpianatra alalan'ireo soratra masina. Misy saina mihidy mihitsy le saina
doto hoy soratra masina tsy mino saina tsy mino tsy mety mino miatevitra aiza nisiny zany tsy mariny zany tsy mety mandray de toko voalohany andiny fahatominy folo madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio fa raha voaloto sady tsy mino kosa de tsy misy madio na inona na inona fa voaloto ny sainy sy ny feritreretany jereo zany olana zany rehefa maloto ny saina de tsisy zavatra madio tsisy zavatra madio tsisy zavatra madio ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenandiny fahateloko hatramin'ny fahadimy raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema de ny tenin' Jesosy Kristy tompontsika sy ny fotom-pampianarana zay mahatonga toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia miebebe foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala ny fiedikevitra sy ny fiediteny zay mahatonga fielonana fifandirana fanaratsiana fiahen-dratsy fifandirana lalandava fanaon'olona vetaveta saina sady efa nielan'ny fahamarinana ary mihevitra fahazoana tompony toe-mpanaraka an'Andriamanitra miala amin'ireny olona ireny ianareo milaza ny toetoetran'le olona vetaveta saina ny soratra masina afaka manampy ny olona ty ady hevitra olona miebiebo ty fifandirana lalandava manao ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho fahazoana na mivavaka aza izy de resaka zavatra ranofo foanany azy zay tena mibatoerana be eo amin'ny targetany zavatra andasany ao amin'Andriamanitra raha ny amin'izao fiainana izao ihany no antenainao amin'ny Kristy de olona mahanty indrindra mihoatra noho n'olona rehetra aza manjo zany saipetsy Efesiana toko 4:4 Tesaloniana toko 4:5 Salamo 4:20 voalohany ka hatramin'ny 10 Job toko 2:20 misy io saim-petsy io mieritreritra ny anambaka ny hafa foana ratsy saina ratsy Mateo toko 7:7 Marka toko 7:1 sain ratsy eo ampandrina zay misaitsainy ratsy foana ohatra misy feo miteny zava-dratsy foana ao anatiny ao lena misy feo miteny ratsy ao anatin'ny sainy ao ira ratsy no ao anatin'ny sainy ao izy tsy misaitsaina ny marina mihitsy eo ampony toe-tsainy mihitsy eny io zavatra io ohatra ny mahita sary ratsy sary maloto foana ao anatin'ny masony ao anatin'ny sainy ao izy mampipetipetina ny fanahany zany mandoto ny fanahany zany mibana ny firotsany fanamasina andray atanana ny fiainany zany ary zany rehetrrehetra zany de mety tonga am'le hoe verisaina tahaka ny hoe tsy misy saina de manao adalana tanteraka am'izay ny olona verisaina tsy hoe tsy saina fa very ilay natioran'ilay toe-tsaina voajanahary ho ampiasaina ho amin'ny tsara jereo le zanakadala tao an-tranony rainy izy rehefa tao an-tranony rainy izy tsy aiza eriteriny tao tsy aiza zavatra nofinofiny tao de tsy naritra izy alao andeha ozy raiko meo any anjara fananako andeha efa lehibe aho zao efa azonareo le izy de nalainy enaro ny rainy fa tsy tany anao de ndeso ary le zokony janona de lasa nandeha tany de nandanony fananany tamin'ny zavatra maro ay miriny nandany fananany nakasakaiza maro aviranga ty korana za vahiny eto aminareo ohatro lany ny fananany ary avy teo izy lasa niandroko soa mahantry izy alahelo baiboly de miteny nodiny saina ngamo tsy misy saina izy tao afiandrasana kisoa fa saina ratsy ny tao saina tsy mahandinika tsy maafaka mandanjalanja ny zavatra tokony ho atao saina andany arena saina iliba ny sitrapo fa tsy saina mitarika ao amin'ny tsara fa rehefa tonga le saina tsara de niveriny izy ndrisy olo-manitra ndraiky makary manakanina be andeha ho any aho de nibebaka izy nodiny saina ireo mpanohatra ny tenin'Andriamanitra ireo mpanohatra koa izay nytenenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2 zero tsara ty mivavaka amin'Andriamanitra mba tsy azo anao anety zavatra ty Timoty 2 toko 2 mananatra ny mpanohatra ny famiram-panahy fa ngamba Andriamanitra anome azy fibebahana alalany tsara ny marina ka odi ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly zay manao azy sambobelona anao sitrapony misy olona ataony devoly sambobelona ampiasaina anatanteraka ny sitrapony ary eny olona ireny de tonga mpanohatra manohatra foana manohatra ny toroteny foana mitsikera foana ny toroteny aretiny io mety manao fotoana anao fa za miteny aminao fa aretiny io ary na iza mpitoroteny nitsangana eto de tsy maintsy manao anio anao tsy maintsy manao anio ianao
Ary zay mahatonga ny teny hoe tonga ozotrolona mpanao batisa zao ny lazainareo ny aminy, tonga ny zanak'olona zao ny lazainareo ny aminy. Tsy mpaminany iza hoy Setefanina ka tsy nitoerinareo sy ny anjehanareo fa ny mpimonomonina dia ireo ihany mbola mpimonomonina koa satria areti-tsaina ao aminy nataony devolo jambo belona anao sitapony ho amin'ny fanoherana fa rehefa mody ny sainy dia tsy mpanohatra intsony izy. Jeremia toko faefatra. Inona moa ny tenenin'Andriamanitra ho an'ny Israely? Toko faefatra andininy faharoa amby roapolo. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faefatra andininy faharoa amby roapolo. Fa adala ny oloko zaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy marani-tsaina izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Andriamanitra adala ny oloko izy, adala ny oloko zaho tsy fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy marani-tsaina izy, fa raha ny anao soa tsy fantany zany. Baiboly dia miteny misy saina diso, misy saina simba. Eva zao dia hoe simba ny saina niala tamin'ny fahadiovana tao amin'ny Kristy araka ny voalaza amin'ny Korinthiana faharoa toko faharay ambin'ny folo andimy fahatelo. Saina jamba tsy mihiratra mihitsy, matory. Iavako foy ny fotoana satria misy an'izany rehetra izany toe-tsaina mety ananan'ny olona, fomba fisainan'ny olona, dia teny ilaina ny fiovana, teny ilaina ny fanavozan'ny saina. Raha sanatria ka manana toe-tsaina tsy mahay mino anao, mangatà fanavozan'ny saina. Raha manana saina ohatra ny votsy sodoto ianao, mangatà mba hoe tompo mio saina malady tompo. Raha saina maizina mio fahazavan-tsaina tompo. Raha saina maloto diovony saiko tompo. Amasiny no saiko saina vetaveta, amasiny no fisainako Andriamanitra. Raha say betsy manao kajikajy mamorona, ahoana no anambakako an'ity, ahoana no amelezako an'ity, ahoana no anasiko an'ity, saina ratsy mangatà amin'ny tompo hoe ratsy zany saiko zany, ovay tompo. Raha saina ratsy mieriteridratsy mandrakariva, misaina zay verin-dalana, misaina zay tsy atoky, misaina zavatra hafa foana. Ratsy mampididozo anao zany. Indrindra moa hoe tahaka ny tsy misy saina mangataka amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny misy saina. Ilay demoniaka, ilay tao an-tanàna Gadarena, ilay nanao ipy tamin'ny volony, zay tsy azo nizaniza ny fiezana, adala tanteraka, vesaina tanteraka. Tsy nisy anatra na omby taminy, na fampianarana natao taminy, tsy azo fiezana. Teny apasana no natory ary teny nananana teny. Ny adala reny ty mieritreritra ny tena fa tena endry mihitsy. No ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa roan Jesosy ny devolo naversaina azy, le devolo mitondra fahadalana, fa namaloto miasa tao aminy, nadio ny saina, ary saina tsara izy, nainy tafilamba izy, nipetraka teo anaty nilan Jesosy, naniry niaraka amin'ny Jesosy hatrany. Ny tena famasinana izay ilaina nanatsika dia manomboka ao anaty. Ao am-po famasinana amin'ny fisainana, amin'ny fieritreretana, amin'ny eritreritra, amin'ny fanahy. Zany dia mitika hoe fo madio, fadiova-po. Hotan'ny fariseo dia ty eritreri-dratsy tao am-pony tamin'i Jesosy foana. Maninona izy miatrano any amin'izay lehilahy mpanoto, raha mpaminany ty lehilahy ty dia mifantany fa mpanoto io, teny ratsy izy fa milaza ny teny no zanak'Andriamanitra. Nisainy fariseo dia tsy mazava mihitsy tamin'i Jesosy. Maizina mihitsy ka na inona asa lehibe nataon'ny tompo teo masony dia tsy nanampy azy famonjena, na jamba iza firiniratra na boka firiny na dio na nina fa ny fariseo dia nieriteri-dratsy mandrakariva amin'i Jesosy. Mety izy olona atao am-piangonana tratsiny zany aretina izany, mieriteri-dratsy, tsy hitany mihitsy le zavatra ataon'Andriamanitra, tsy fantany, tsy ekeny laviny. Nahoana no mieriteri-dratsy eo am-ponareo anareo? Ilaina ny fivoan'ny saina, ilaina ny fanavozana ny saina, satria be voka-tsoa zany rahalahy sy anabavy. Rehefa mandray fiovana ho amin'ny fanavozana ny saitsika, rehefa mandray fanavozana ny saina isika, inona no miseho, inona ny tombontsoa, inona manahoana ny fomba fiainanao? Afaka mandray ny tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra ianao.
afaka mitian'Andriamanitra amin'ny sainao ianao. Tsy mora ny hoe tiavan'i Jehova amin'ny sainao. Ny sainy mpanota tsy mahay mitian'Andriamanitra. Ny saina voatolotra eo am-piaratanan'ny devoly tsy mahay mitian'Andriamanitra. Misy saina ny zavatra ny tany foana. Ny sain'ny olona tapahany fanan'ny devoly. Fa misy saina zay an'Andriamanitra kosa. Ireo fanahy, ireo saina no ovana, no ovosin'Andriamanitra. Afaka misaintsaina zay tian'Andriamanitra ho saintsaina ianao. Dia niny concordance. Saintsaina andro manalina ity boky lalàna ity. Dia saintsaina ny tenin'Andriamanitra ny sainao. Gaga ianao fa ao anatin'ny sainao dia tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Fahasoavana izany. Satria le sainao efa novana, efa novozina, efa noamasinina, efa nodiovina. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Saintsaina ny asan'Andriamanitra. Afaka misaina zava-dalina zay an'Andriamanitra koa aza ny sainao. Dia raha ny tompony amin'izany. Afaka mandray ny sain'i Kristy. Oka ho aminareo zao saina izao zay tao amin'i Jesosy. Filipiana 4:5. Niaritra tamin'ny nofo Kristy, alay fidinareo zany saina izany. Petera 1:4. Kortiana 2:2. Iza ny manana ny sain'ny tompoka hampianatra azy. Zay manana ny sain'i Kristy. Saina voaova, saina noavozina, dia tsara sy tanteraka. Tsara saina ianao, madio saina ianao, mazava saina ianao, manam-pamasinana amin'ny fisainanao ianao. Saina malady kinga, mandray zavatra araka an'Andriamanitra. Afaka misaintsaina ny azo fijalian'i Jesosy andro manala. Halleluja. Zany no tompotsy ho azo avy amin'ilay saina novozina. Misaintsaina ny azo fijalian'i Jesosy. Na mipetraka na mandeha, na eny am-pandianana, na aiza na aiza. Ary dia voaharo hevitra mandrakariva ao amin'i Kristy Jesosy. Fa tsy saina mibriko ary na mibriko ary, na mandray ary na mandray ary. Fa zay mahaliana anao, misaina ny zavatra ny ambony ianao. Misaina zay any toeran'i Kristy ianao. Ary afaka makatoa an'Andriamanitra amin'ny sainao ianao. Romana 5:5. Ary Isaia 20:7 amin'ny saiko ny tadiavako an'Andriamanitra. Halleluja. Zava-dehibe ary ny tokony andraisana fivoan'ny saina. Tsarovy, miankina amin'ny fisainanao ny fandehanao. Miankina amin'ny fisainanao sy ny toe-tsainao ny zavatra ataonao. Ny fahaizanao mandinika, manavaka ny tsara amin'ny ratsy, dia miankina amin'ny fisainanao. Ny fandraisanao zavatra eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo manodidina anao, dia miankina amin'ny fomba fisainanao. Ny fomba fiainanao eo anivon'ny vady aman-janakao, eo anivon'ny mpiarabelona aminao, dia miankina amin'ny toe-tsainao io. Manina moa misy olona sari-piaro amin'ny vadina, miaharo ratsy foana amin'ny vadina, lasa ady fomba isan'andro. Voatara fotsiny rangady hoe zao. Raha vamba nyerikelikely nisy vahinitsika dia hoe zao. Raha vamba mieritreri-dratsy mandrakariva amin'ny vadina. Ary eti-tsaina io. Mila fanafana, mila fanasitranany. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Lasa ny anankiray dia tsy mino an'izany. Mivava fanavozany saina. Avosina ny fanany sainareo. Tonga eo amin'ilay hoe areti-tsaina fanasitranana isika. Zava-misy eto tany ny areti-tsaina. Ny pasiansa dia manana zavatra ambara amin'io. Za tsy teny dokotera ny tanitsika amin'izay. Tonga noho ny antony-zavatra maro izany. Misy eo amin'ny endrika maro. Misy fatra nyreny areti-tsaina ireny. Misy eo amin'ny olombelona. Betsaka ny otra hitatsika ao amin'ny Baiboly. Mo hoe tsy azo lazaina areti-tsaina nazo an'ny Saul mpanjaka zay nangarika an'i Davida, tsy mba nandinika akory hoe za ty dia ndeha hanenjika an'ity tovolahy ty zay nanampy ahy. Le sainy mihitsy ny problème. Avida. Tonga eo tendreo zava-maneno vetivety eo mivadika izy troany lefina. Mialatsiny afa ny Baiboly tsy niteny manao hoe gaiky. Raha misy lehilahy, inona moa ny tsy itiavanao ny vadinao? Inona ny tsy itiavanao ny vadinao raha mato? Manamaty angay rianjanakao ny io hoe ola vita mariazy taminao eo, tsisy fakasitrahana mihitsy eo anatinao, tsy mahay misaotra ianao. Ny zavatra hitanao aminy dia ratsy foana satria ny sainao marary. Azafady tompoko,
mety ho tezitra ianao fa za mitady famonjena ho anao. Mba hiantsonao vonjy androany, vonjeo a Jesosy ao, sy tany ny saiko. Amin'ny tenin'ny Baiboly ny fo manana aretina sy azo sitranina, misy aretina manahirana, ny fo sy ny saina avy ao am-po ny voan'ny saina, maloto ny saina, maloto ny fo, ratsy ny saina, ratsy ny eritreritra, ratsy ny maso, rehefa ratsy ny fo, ratsy ny maso, diso ny fomba fitsaran-javatra, dia diso daholo ny zavatra rehetra. Nebukadnezara mpanjaka no ny fiavina vonana lasa niala teo amin'ny seza fiandriana ny rokatra tahaka ny biby, le demoniaka andresako teo. Marina fa misy fatrana izy ireny, andrenay misy mampoelana, dia tianao dia tonga eo amin'ny fandriana dia midy vazana. Aleo avy eo ataoko mahita iny vehivavy ratsy fanahy iny, ataoko mahita iny lehilahy. Eo dia mitsikasokasona amin'ny fandriana, tsy faly, marary totony. Manao ahoana ianao? Mijery ny ankizy hoe, manao ahoana tata? Ianao hoe tsy matsiaro, hoe tsy normal zany zavatra any. Fa isandray ary ny falianao. Misy eo amin'ny fitondran-tena ireny. Matetika dia tsy voafetso ny tena ny fo saina no ny areti-tsaina. Andevony zavatra amin'izay ianao rehefa avy eo. Misy karazany. Io mahatonga anao titoka io. Titoka andevoziny zavatra io. Le sainao mihitsy nefa simba. Mahatonga anao vehivavy tsy vadinao a, ty lehilahy tsy vadinao a, de sainao mihitsy nefa vomafy. Vezivezy ny sainao. Sainao mijejojejo, sainao midangadanga. Aretina izany, ary ny devoly eo ampandraisana tanana ny sainao. Betsaka ny mety mahatonga zany a, tarazo avy amin'ny ray aman-dreny, loza ny atra, ota isan-karazany, fahazahoan'ny devoly, fahatsompanantenana. Manana teny fikasana omenanao zay. Amin'ny aretina rehetra, na areti-panana, areti-tsaina, na areti-mivadana, ai Jehova mahasitrana izany. Zao no Jehova Andriamanitra no firehetra. Moa misy zavatra sarotra loatra zay tsy haiko va. Mamela ny elika rehetra, manasitrana ny aretina rehetra. Mahay manasitrana ny areti-panahy izy, mahay manasitrana ny areti-tsaina izy, mahay manasitrana ny areti-po izy, mahay manasitrana ny aretin'ny vatana. Ny dikapoka tamin'i Jesosy naka ny aretina sy ny rofo rehetra. Halleluja! Jesosy avy any Nazareta nandehandehananao soa, satria ny soran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery. Izao ny isehony andrava ny asan'ny devoly. Tsy miova izy omaly aneo ary mandrakizay. Raha ny zanaka anao nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Maniry mba hanafaka ny Andriamanitra. Ary dia hita mpivavaka maro, tsara fisaina, mazava saina, manana ny sain'i Kristy, eto amin'ny Jesosy mamonjy Andriamanitra. Ary ny olona miaraka amintsika dia hita fa mazava saina isika, mahita madio saina isika, mahita fa tena ato mihitsy ny fisainan'Andriamanitra amin'ireto olona io. Halleluja! Amaranako azy teny ho an'endry. Olombelona isika, misaotra an'Andriamanitra isika fa nataony olombelona. Voninahitra nomeny atsika, misy vatana, misy saina, misy fo, misy fanahy. Olona maro no simba saina ankehitriny. Fa izao, azon'Andriamanitra amboarina izany zavatra saina simba izany. Dia raina ny tompo. Efa simba mihitsy ny saiko amin'ity vadiko ity, simba mihitsy ny saiko amin'ireo zanako ireo, tsy matoky an'ireo tsony ahako, tsy matoky tsony aho. Tsy matoky tsony dia anao inona renao? Mangata amin'Andriamanitra. Ho diovin'Andriamanitra ny sainaoko. Tsy eritreritra tsy itsony ianao. Azon'Andriamanitra amboarina ny saitsika. Mba handray le saina zay tao amin'i Jesosy. Ama kristiana tsika, dia tokony hanahaka ny tompo isika. Amin'ny fisainana, amin'ny atao. Oko aminareo zao saina izao, atao amin'ny Kristy Jesosy. Na inona toe-tsaina atao amin'i Jesosy, angatao, afondrao amiko, halleluja, afondrao amiko, halleluja. Zay manana ny sain'i Kristy ampianatra azy. Dia raina ny tompo. Oka hitovy amin'i Jesosy amin'ny toe-tsaina. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja! Olona ao anatin'ny fiangonana ankehitriny, olana, fiangonana fikambanana mahasamihafy, tsy mitovy saina.
tsy mitovy hevitra nefa moa Andriamanitra mamina azo vana hoe de aza miray saina nareo oka nareo tsy hitovy hevitra eto any ianao rahalahy zao ny saiko tsy miaraka tsika zany ny anay ty de ao amin'ny vondrona ve misy an'izany ao amin'ny vondrona ao amin'ny fiangonana voalohany de ny ray saina naharitra mivavaka ny ray saina fosy fanazy rehetra nino ny ray hevitra ray teny fa maninona ireo no tonga am'izany fa maninona nahitana firaisan-tsaina tao anatin'ireo no vaovao amandrifony nankalaza ny Kristy satria saina rainy tao amin'izy ireo le toe-tsaina tao amin'i Jesosy no tao amin'izy ireo ka raha itsika ireto nandray le saina avy ao amin'i Jesosy le saina efa novana le saina efa novozina le saina efa nijovona sy no amasinina de milaza aminao afa tsisy fifandirana eto amintsika eto tsisy an'izany mifanipatipaka izany tsisy an'izany hoe tsikera miray say satria ray finoana ray ny zavatra torina ray ny target ray ny tanjona ampiaino filazantsara miray say ary zay mahatonga le teny hoe ianareo dia tenany Kristy vatany Kristy ianareo rehetra na dia maro azy tena ray ihany amin'olona iray saina ray ihany ka raha itsika no tafatambatra taka ny vatana iray ihany amin'ny Kristy dia saina ray isika tsisy ady tsisy fifandirana tsisy fifanaratsiana tsisy fifandrafiana tsy misy fampiavinavina ray ty taka ny olona iray ihany ianao tenako ihany za tenanao zay mahitanao ny fomba fisainako ny fomba fisainanao ny fomba fiteriko ny fomba fiterinao satria Andriamanitra efa nametraka atsika tao amin'ny lasitra mampiray atsika eo amin'izany saina ray izany halleluja fotoana izao tokony andinitena manatsaina va ianao manahoana zany toe-tsaina anananao zany manahoana izany toe-tsaina anananao zany manetreteny eo anatreny malahelo aza miavinavina amin'ny fisainanao mangataka amin'Andriamanitra isika vo amasin'Andriamanitra ny fisainatsika halleluja ny feritreretantsika mivao fanavozany saina oka vozina ny fanany sainareo mba hoarovana ny saitsika ete misy fomba hiterizana ny sainao madio aza miainoaino ny tenitenenina rehetrany aza miaino ny satanana ny devoly sy ny zanany atoloro an'Andriamanitra mandrakariva ny saina oka tsika isaina zay asain'Andriamanitra saina arovo ny sainao halleluja feno iten'Andriamanitra eto ambavaka mandrakariva eto ambavaka mandrakariva atolotro ny saiko tompo intia terizo ny saiko diovdiova masino eva simba ny saina satria ny hainao mena rano de niala tamin'ny fahadiovana raha miaino feo tenitenenina rehetra ianao misombany devolony sainao diala ny fahadiovana sy ny fahitsiny ianao ary be petipetina de mieritreridratry ny rahalahy miayaratsy de hitanao fa tsy mahasoanao zany anelingelanao mihitsy zany tsy ampandrosoanao mihitsy zany mahapetipetina ny ara-pananao zany misoran'Andriamanitra fanomen'Andriamanitra atsika ny teny ho iaho hoe somary sarotra ambara sarotra raisina fa mazava de raha Andriamanitra ny amin'izany halleluja anao hira isika hoe mahery ny rano Jesosy fa 5:30 ataotsika eo am-pitsanganana raha misy tadiavany devoly korotanina ny saina tatro ny fikorotana-tsaina de tsy manana ny maizy avy trondro sa fotofoto amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ianao androany ho afaka ianao androany olo maovao mihitsy ianao any anatin'ny fo amin'ny saina amin'ny zavatra rehetra ary ho ampiasain'Andriamanitra io saina io afaka andray ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra ary lasa mpamorona zavatra kanto sy tsara eo anatreny tompo mahery ny rano Jesosy fa 5:30 maty tao Kalvari ny tompo mpamonjy Masita
Jesus. Ewami Nyazufi Zalina Yedeza Nividya Banya Nuraisi Nuisadi Zanani Manapa Kamala Iwari Mamuzi Mayeri Iranize Sosi Iduna Niare Inasi Yerofi Yarida Yatsasi Niesu Idia Nabuka Zainada Kami Ana Akufi Yanana Yedeza Nividya Banya Nuraisi